rehetra aty anatinay. Ampahafantaranay Andriamanitra amin'ny anaran'ity androandroany ity fa ianao ny fototra iorenana izany fifohazana marina izany, ka tsy fombafomba ivelany fa tena fibebahana marina, fotorotoro, mamotika sy mandrava zay rehetra tsy namboleny tananao aty anatinay. Fifohazana manova fiainana, fifohazana mitarika anay ao amin'ny lalan'ny fahamarinana, fifohazana mitarika anay makao amin'ny tena fiainana azo antoka, ka miala amin'ny zavatra maro samihafa mifanohatra amin'ny sitraponao eto amin'ity fiainana ity. Mba tsy ho tahaka ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny Joelam-paminany zahay, niala lavitra anao ny fiainany ka dia nizotrana kao amin'ny lalan'ny fahafatesana, ary dia tsy nahainanao na inona fa tonga ny mosary, tonga ny aretina, ary ny tena zava-doza aza tonga ny haitany, ka nisy fiatraikany teo amin'ny fiainam-panahin'izy ireo zany. Ary nilazany Joela tamin'izay fotoan'izay fa ho avy ny andron'ny Jehova izay lehibe sady mahatsiravina. Sanatria aminay izany Jesosy. Entinao mitanila eto ny zanaky ny fifohazana, ka mba tsy ho tahaka izay nahatongavanay eto, ny ialana eto amin'ity maraina ity, eny mandritry ny fivoriana rehetra, fa tena iaona aminao Jesosy marina tokoa, ka iova fiainana iala amin'ny fombafomba maro samihafa, fa tena ho tamana ao aminao, satria ao aminao no misy ny fiainana tena azona iantoka. Ny reto ary ny vahoakanao Jesosy, misy amin'izy reto tonga eto tena manana olana, efa mitady hamoy fo ho diso fanantenana ary ho tafalatsaka ao anatin'ny fahakiviana sy ny famonoan-tena aza. Hatreo feno zany Jesosy eo, raiso an-tanana ny fiainany. Misy amin'izy reto tena tsy salama, ary maro no marary mila ny fanasitranana avy aminao, ary zany no asan'ny fifohazana, manasitrana amin'ny alalan'ny vavaka sy ny teninao, ka asio ny aretina Jesosy. Ary misy amin'ireto mpanomponao tonga eto manana faniriana, manana fikasana, aza velanao andalo fotsiny zany Jesosy, fa mitenena amin'izy ireo araka ny fombanao. Ampianarina eto ary ny teny, dia mitenena aminay araka ny fombanao. Mangataka sofina mahay miaino zay, mangataka saina mahay mitadidy, ary mangataka fo mahay mandray, mitahiry, ary fiainana miaina izany teninao zany, fa ny teninao tokony hitokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Ny anaranao Jesosy avy any Nazareta. Amen. Ny voalohanteny ry havana dia misaotra an'Andriamanitra lehibe sika fa nahazo an'ity fotoana ity, ary ankasitrahako manokana ny komity, ny mpandamina ny programa izay mba nanome anjara ny tenanay atao anatin'izao isa-taonantoby tanterahana eto Ambomahazo izao, ka dia ho an'Andriamanitra reriany ny voninahitra. Fampianarana moa no atao, ka arak'izay nandamina ny komity azy dia ny Joela toko faharoa, ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20 io no anorenana azy. Ary misy moa ny lohateny izay nilazainy hoe ny fifohazana marina tsy fombafomba ivelany fa fotorotoro. Andao mba iarahantsika miredona zany lohateny zany, isa roa telo. Ny fifohazana marina tsy fombafomba ivelany fa fotorotoro. Dia ho vakiana aloha ny Joela toko faharoa, ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Mipetraka ihany nareo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa dia na ankehitriny aza, hoy Jehova, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra, ary amin'ny fifadian-kanina sy ny fitomaniana ary ny fitarainana. Ary ny fonareo no triatriaro, fa aza ny fitafinareo. Ary miverena amin'ny Jehova Andriamanitra reo, fa mamindra fo sy miantra izy, maharo-po sady be famindram-po, ary manenina amin'ny loza. Fa nyrao mba hanenina ihany izy, ka hamela fitahina ao aoriany, dia fanatitra hoanina sy fanatitra ahidina ho an'i Jehova Andriamanitra reo. Tsofy auziona ny anjomara, ka manamasina andro fifadian-kanina, miantsoa fivoriana masina. Angoniny vahoaka
manamasina fiangonana, vorion olona angony ny ankizy madinika mba mizaza minono, aoka ny mpampakatra iala amin'ny efitranony, ary aoka ny ampakarina iala ao amin'ny trano fandriany. Eo anelanela lavarangana, fidirana sy ny altara, no aoka hitomanian'ny mpisorona mpanao fanompom-pivavahana ho an'i Jehova, ka hanao hoe iantrao ny olonao Jehova ô, ary azavela ho latsa ny lovanao, ka ho tapahiny jentilisa. Fa nahoana no hataony any amin'ny firenena hoe aiza izay Andriamaniny? Amen. Ao amin'ny bokin'ny Joela mpaminany no misy an'izany tenin'Andriamanitra zay anorenantsika an'izao fampianarana ilay mitondra lohateny hoe ny fifohazana marina tsy fombafomba ivelany fa fotorotoro. Tsy hanao fitarihan-teny lava ary havana mahakasika ny amin'ny bokin'ny Joela, fa zay fehezan-teny 2 azo resana mahakasika ny bokin'ny Joela mpaminany dia zao: nanao antso Joela ho an'ny vahoakan'Andriamanitra, ho an'ny vahoakan'Israely mba hiverina ao amin'ny Jehova. Izany no fotoaviko ivy-dehibe an'ity bokin'ny Joela mpaminany ity. Antso io no nataony, antso izany no nambarany mba hiverina ao amin'ny Jehova Andriamanitra ny zanak'Israely. Izany no tena azo ambara amin'ny tinana n'ity bokin'ny Joela mpaminany ity, ary voalazan'ny mpikaroka fa Joela dia niasa tao amin'ny fantakan'i Joda, ka nanao an'izany antso izany ho amin'ny fibebahana marina sy fanavaozana ny fiainany manontolo. Ny zavatra nisy manko ry havana, ny zanak'Israely dia fantatsika tsara fa firenena izay nifidian'Andriamanitra ho an'ny tenany, firenena nalain'i Jehova Andriamanitra ho an'ny tenany, ary ny fanekena izay natao tamin'izay fotoan'izay dia ny hoe izaho Jehova Andriamanitra reo, ary ianareo inonako? Oloko. Io ny fanekena izay nataon'i Jehova Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Fa ny zava-doza dia izao, tsy nipetraka tamin'izany fanekena izany ny zanak'Israely, fa nivadika ry havana. Nivadika ny zanak'Israely, nivadika tamin'Andriamanitra, nanao naofoana, nanompisampy, io no nataony, ary zany no ny ainany. Ka vokatra zany dia ny aina tao anatina krizy mahatsiravina ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny Joela mpaminany. Inona ny zavatra nitranga? Voalohany dia zao, nisy ny loza voajanahary nahatsiravina. Io dia raharabe. Satria tonga ny valala namely ny tany tamin'izany fotoan'izany, nandravarava. Tonga ny valala. Ary rehefa tonga ny valala, lany daholo ny varim-bazaha, ny voaloboka, ny aviavy. Ary ny tena zava-doza aza, vokatra zany dia zao, teraka ny mosary sy ny fahasahiranana, ary nahantra ny vahoaka tamin'ny andron'ny Joela mpaminany. Mosary, fahantrana, fahakiviana, faharerahana, izany no nisy tamin'ny andron'ny Joela mpaminany. Vahoaka reraka, vahoaka kivy, vahoaka maty mosary. Vahoaka maty mosary. Tsy nanan-kohanina ny totongana tamin'ny lafiny ara-toe-karena. Zany ny vahoaka ny aina tamin'ny andron'ny Joela. Faharoa, nisy ihany koa ny fahakiviana ara-pivavahana. Inona no antony? Kivy ny olona ara-pivavahana, satria nisy ny fahavoazana tamin'izany fotoan'izany. Ny ena ny fanompom-pivavahana lasa kamo ny vavaka ny olona. Ny ena ny fanatitra zay tao amin'ny tempoly, satria lavitra n'Andriamanitra ny olona. Ary io dia zava-doza, satria rehefa ny olona no lavitra n'Andriamanitra, rehefa ny olona tsy nivavaka intsony,
ka niena ny fanatitra tao amin'ny tempolo satria tonga ny mosary. Dia izao lavitra n'Andriamanitra ny olona. Satria ny jiosy ane, non zavaty, ny zanak'Israely ange dia nieritreritra lalany amin'ity tempolo ity. Satria izao ny fiainany, ny lalan'ny Mosesy, ny tempoly ary mahataranaka Abrahama. Izany no nyrehare reto zanak'Israely reto. Io no nyrehare. Izahay dia zanaky ny teny fikasana. Izahay dia taranaki Abrahama. Izahay dia zao manana ny lalan'ny Mosesy. Izahay dia manao fanatitra ao amin'ny tempoly. Fa rehefa kivy ny olona, naninona daholo zany rehetrarehetra zany? Foana, tsy ny aina nitsony zany. Ka tafalatsaka tao anatin'ny fahakiviana izy. Raha lazaina amin'ny fomba tsotra ry havana, ny ainany reto zanak'Israely reto, tamin'ity andro ny joelam-paminany ity, dia zanak'Israely maty. Zanak'Israely manao ahoana hoe? Satria lavitra an'iza. Ary eo dia efa misy lesona ngeza be ho antsika ry havana. Ato anatin'izao isa-taona ny tobo izao. Tena milaza aminao aho. Ny atao hoe olona maty dia olona lavitra n'Andriamanitra. Ary Jesosy dia miteny an'izany, raha misaraka amiko anareo dia tsy maninona. Dia izao ny fanontaniana napetrako aminareo. Ny olona manao ahoana tsy manao na inona ny olona maninona e? Toko efa nahita faty daholo. Ndresako tamin'ny pio manao tamin'ny alarobia herin'ny androany nampianatra anareo teto aho. Inona moa ny zavatra hitantsika ao anatin'ny fasana sy ny fahafatesanao? Olona maninona? Tsy manao na inona ary izany no atao hoe maty. Tsy mihetsika, tsy miteny, tsy miasa, maty. Tsy mahay manao na inona. Ary izany zavatra ny anreto zavahoaka an'Andriamanitra reto. Ka mitodika vetivety aminao koa zany teny zany amin'ny alalan'ity fampianarana ity. Raha sanatria ka lavitra n'Andriamanitra tsika, dia inona ny zavatra mitranga? Fahafatesana. Fa maninona raha mba manao tahaka ny Asafa? Inona no ambara ny Asafa? Ho ahy kosa dia izao, eo akaiky n'Andriamanitra mandrakariva mampaninona azy? Eo ihany ny mahatsara azy. Loza voajanahary ty mitranga eto ty. Loza voajanahary. Dia mampitodika antsika vetivety zany ry havana. Ny amin'ny atao teolojia azo fijaliana. Inona ilay vertikal? Mihavana Andriamanitra sy ny. Inona ilay vertikal azafady? Mihavana Andriamanitra sy ny olona. Mihavana ny lanitra sy ny tany. Zay inona indray ilay horizontal? Mihavana ny olona samy olona. Fa ity no aden'ny fiangonana. Mihavana koa ny olona sy ny zava-boahary. Za tena miteny aminao. Ary ny fifoazana dia izao mampianatra an'izany, miadiva amin'ny zava-boahary moa ianao ahitanao azy. Zany ange tena azony zanak'Israely teto e. Ny taraina ny tany, ny tabataba ny tany, tsy mety intsony fa zao lavitra n'Andriamanitra ianareo, mitaraina ny tany. Tonga ny valala, tonga ny mosary, tsy namokatra, tonga ny haitany. Satria inona no antony? Vetavetainy zanak'olombelona loatra ninona ry havana? Mety masika aminao zany vao mbola nampiasako vetaveta fa zany no tena marina. Ka dia manao antsoavy ny zanaky ny fifoazana amin'ity androany ity. Tsy hoe mihavana amin'Andriamanitra ihany ianao rehefa vitan'i Jesosy ny famonjena. Tsy hoe mihavana amin'ny olona samy olona ihany ianao rehefa vitan'i Jesosy ny famonjena. Fa ianao koa dia izao, tsy maintsy mihavana amin'ny zava-boahary. Miadiva amin'ny ona ianao ahitanao azy. Miadiva moa ny tany ahitanao azy. Miadiva moa. Za ry havana dia tsy gaga raha tonga ny rivo-doza. Tena milaza aminao. Za dia tsy gaga raha tonga ny horohoro-tany. Izaho dia tsy gaga raha tsy misy rano. Izaho dia tsy gaga raha misy zavatra mikorontana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Satria inona no antony?
miady amin'ny zavaboahary ny zanaky ny fifoazana. Mba tsy lazako izy zao tontolo zao. Nanao na nivokabary tamin'ity taona ity, ho tsika mpamboly. Mba valia moa zay fanontaniako zay zafady. Tsara. Tsara. Tsy manino zany. Ny anaty rano tsara ozy ny sasany. Tsy manina zay filazanao azy. Fa izao antso amin'ny alalan'ity fampianarana ity, isavana ny ato sainao, ny ato fananao amin'ny alalan'izao fampianarana izao. Fa nahazo ny vahoaka n'Andriamanitra zany, ny komy ny zavaboahary, matitsika. Satria izao nge ny marina ry havana. Ny volavolaina tamin'inona moa tsika tamin'ny famoronana tsika? Tamin'inona moa tsika? Inona zany no tena mamelona tsika eto amin'ity fiainana ity? Miadiva amin'io ianao ahitanao azy. Dia oza ity heviteniko manokana, heviteniko manokana. Za raha miady amin'i Jesosy amin'ny mampanota matevi-koditra raha mibebaka sy mitaraina, dia miteny izy hoe zay manafina ny fahotanitsy, fa zay mitsotra ka mahafoy azy no azo, ka mibebaka sy mitaraina ho resanareo nahoana moantsy azo famelan-keloka. Izaho raha miady amin'ny olona samy olona amin'ilay mitsivalana io, ka mifampiresaka sika andao vahana ny olona, ka izao miavantsika nahoana moa tsika ny tsy famela heloka. Fa ity ilay heviteniko manokana, ity miady amin'ny zavaboahary ty ohatrany tsy misy inona ry havana. Sa afaka miresaka ve tsika hoe ry tany mifona aloha meo amity, ory hazo mifona aloha meo amity. Raha miady amin'Andriamanitra ianao, mibeba ianao, nahoana tsy azo famelan-keloka Andriamanitra be famindram-po izy. Raha miady amin'ny olona samy olona ianao, nahoana tsy azo famelan-keloka satria afaka mifampiresaka ianao, ary Jesosy dia mampiandrany amin'ny atao hoe didi-pitiavana. Fa ity miady amin'ny zavaboahary ty, tsy misy consensus maromaritra iraisana. Tsy miresaka aminao io, tsy miteny aminao io, fa tonga ny horohorontany, tonga ny tondratrano, tonga ny haitany. Inona ny hafaran'izany amintsika zanak'olombelona? Manino tsika? Matitsika. Matitsika. Satria inona namorona antsika eto lazana teo? Ary zareo nge ry havana ty mba fomba fampianarako matetika zaraiko ihany. Raha ny tena marina nge dia zao hoe isika mianakavy reo dia tany velona. Bolongany inona ny tena marina amintsika aza? Inona ny tena impastora amin'ny fomba mpandevenana? Sady mampianatra aina tsy fitenitsika loterana hoe absota, tsy manao an'io tsika, fihinana antsika fomba mpandevenana. Inona lazay pastora? Ny tany no hiverina izy izao. Ary avy eo amin'ny tany no inona? Ilazana aminao fa tsy velona ianao raha tsy eo ninona ka vetavetao ary ahitanao azy. Ajanoko ny amin'iny. Faharoa na fahatelo ry havana dia zao, ny zavatra nitrakako tamin'ny andron'ny Joela mpaminany dia zao, nanao fampitandremana ny amin'ny atao hoe andron'ny Jehova. Andron'ny Jehova. Haitsika tsara le teny hoe zay sady manina ny andron'ny Jehova, lehibe no mahatsiravina. Satria inona no antony? Andriamanitra dia zao, Andriamanitra mitsara izy, Andriamanitra miteny izy. Ary ty andron'ny Jehova ity ny mpandinika dia misy lafiny anankiroa. Ny lafiny voalohany dia hoe ho an'ny mpanota izay mibebaka, ho an'ny mpanota izay mibebaka dia zao andro famonjena, andro fanavotana, andro fandresen'Andriamanitra. Ho an'ny mpanota izay mibebaka. Fa ho an'ny mpanota izay tsy mibebaka fa manamafo dia andro fitsarana, andro fahatezeran'Andriamanitra, ary andro fampiariariana ny ota sy fandringanana. Ary zay no mahatonga ny Joela mampiasa ilay vombolana hoe mahatsiravina. Mahatsiravina. Zava-dozo ry havana. Andron'ny Jehova ho an'ny olona izay mikiry biby amin'ny fahotany, tsy mibebaka dia zao, tsaraina ianao. Ho an'ny olona izay mikiry biby amin'ny fahotana dia zao, fahatezeran'Andriamanitra izany no miatra aminy.
Ary ho an'ny olona izay tsy mibebaka dia zao, ampiariariny ny ota ary mahatsiraviny zany. Aza mba miandry an'izany tahaka ny nataon'ireto zanak'Israely reto. Fa ho an'ny mino kosa dia andro famonjena, andro fanavotana, andro fandresen'Andriamanitra izany ry havana. Zao ny lohatenintsika eto. Ny lohatenintsika eto dia ny hoe ny fifohazana marina tsy fombafomba ivelany fa foinona fotorotoro. Dia voalaza ihany eo amin'ny testamenta taloha, ny vahoaka reto ozy ny tompo dia zao, manajay amin'inona no moa? Fa le fony manao akory? Le fony manao ahoana? Ary io no antso zay ataony Joela voalohany eo amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 7:10, miverena amiko. Amin'inona nareo rehetra ozy izy? Amin'inona nareo rehetra? Amin'ny fonareo rehetra. Antso mba hiverina ao amin'ny Jehovah Andriamanitra ny olony. Nresahana teo fa raha lavitra an'Andriamanitra tsika dia maty. Ary izany no nataony Joela tamin'ireto vahoaka an'Andriamanitra reto, miverena amin'ny lalana diso. Aza mizotra makany amin'ny lalany fahafatesana, aza mizotra makany amin'ny fahaverezana, miverena ao amin'ny Jehova. Ao ihany no mety aminareo. Ary rehefa miverina ao dia zao, aza mba fombafomba ivelany. Fa tena fomba manao ahoana ry havana? Fotorotoro. Ny teny hoe miverena eto dia midika hoe fiovam-po tanteraka. Misy voambolana hebreo moa ampiasana eto, misy teolojiana sy mpanoratra teny izany dia mba resahako kely. Shov. Matoa teny hebreo io. Shov. Inona no hevin'io? Miverina. Miverindalana. Mitovy amin'ilay teny grika ihany io, ilay hoe hypostrefo. Zaho da misy mianatra le stipela sy ny saly teto dia mba manaroatra ihany mba mifampizara tompoko. Fa ho tsika zanaky ny fifohazana, aza dia mieritreritra fihinana ve zany pastora? Tsy maninona. Azo atao fangaron-doka ve zany? Tsy maninona izay lazanao azy. Fa mba misy teolojiana dia mba zarena ihany zany. Zany hoe ny atao fibebahana zany amin'ity resahan'ny Joela ity dia zao, fiverenan-dalana. Tsy hoe miemotra fa raha nanavaratra ianao zany ka lavaka no any dia miverina makaiza ianao. Changement de direction hoy ny teny vahiny. Raha ny anatsimo ianao, ny anandrefana ianao ka lavaka no any dia miverina makaiza ianao zany. Fiverenan-dalana zany natao hoe fibebahana. Satria ny zanak'Israely dia nakany amin'ny lalan'ny fahaverezana. Zany izy. Dia zao, tsy hoe miverina ara-batana fotsiny, tsy izay ty resaka ety, fa tena miala amin'ny ota. Zay no eto. Miova lalam-piainana. Zany ry havana natao hoe mibebaka araka ity Joela 2:2 ny 5:20 ity. Miova lalam-piainana. Ary zao no toy ny manaraka eto, miverena makaty amiko. Tsy miteny ihany Jehova hoe miverena fotsiny amin'izao, fa tena zavainy mazava tsara hoe miverena makaty amiko. Tena miverina makaty amiko. Arak'izay ambaran'i Jehova eto amin'ny alalan'ny Joela. Fa tsy hoe miverina makamina fiainana hafa. Io le fibebahana. Ary lazainy hoe amin'ny fonareo rehetra dia mampiasa ny raha izy alay voambolana hoe lève. Ty tsy resaka hoe le organe. Le fo zany tsy hoe organe, tsy hoe cœur. Tsy izay ny resaka eto. Fa tena ilazana hoe lay fo ibe maha olona. Ny aina, ny sitrapo, ny fanapahan-kevitra, ny finoana, ny tena manontolo, ny mahizy azy anao manontolo, miverina makao amin'izy daholo. Makao amin'Andriamanitra. Zany no atao hoe inona ry havana? Fibebahana. Io no antso atao eto. Ary zany dia mifamatotra amin'ity lohateny anjarantsika eto ity. Ity fifohazana ity raha olona tsamba fombafomba ity. Za tena milaza aminao. Ity fifohazana ity tsy zavatra ivelany fa tena fiainana ity. Ka ny fiainana manontolo miverina makao amin'i Jesosy.
Zareo nge tantaran'ny fifoazana teto Madagasikara. Inona ny zavatra nitranga tany Soatanana? Ny zavatra manahirana namako amin'ity fampianarana androany ity dia ohatrany hoe agnaizanaky ny fifoazana zao ve pastora mbola hiteny anao mibeba. Fa sao dia le tokony gentilisa ary lay manaona foana sao dia izany no ampibebahana izahay efa nandray ny filazantsara ve mbola hitoriana an'izany ampianarana an'izany amin'ity androandroany ity ka hoe mibeba. Zany zao ny fanontaniany maro. Dia oza hoe raha mijery ny tantaran'ny fifoazantsika eto Madagasikara, inona ny zavatra nitranga tany Soatanana? Ngiarain'ny Soalambo nge sady efa katekista fa mbola naninona ihany izy raha olona? Kristianina sadasada. Kristianina manao ahoana hoe? Manao akory zao sadasada zao? Sady finy ato, manao akory ny ary? Io ny tena olana. Raha ny Soalambo zany ane mpitana ody mahay. Ary ny azy tsy mba ny vahoaka tsotra no nitezany fa tena tao amin'ny andriana izy. Ny asa tao amin'izany fanjakany andriana izany ary ny tena asa fivelomana. Dia mpitana ody mahay izy ka mpitaiza andreo zanak'andriana tamin'izany fotoana izany. Sady efa inona koa izy tamin'io fotoana io? Sady efa katekista nefa naninona koriavana mitaiza olona. Tera niandra makasika ny pentekosta malagasy isika rehefa tonga ny pentekosta malagasy ka latsaka ny fanahy masina tao misy 3 manadato ao Ambatoreny dia zao nandray ny filazantsara tao amin'izany. Zany hoe ny fifoazana zany dia zao olona ao anatin'ny maizina, ao anatin'ny fahafatesana, ao anatin'ny fahalovana, ao anatin'ny fiainana maloto, miposaka ny mazava dia zao miala tao ianao. Zany atao fifoazana. Misy ny teny mahafinaritra be lantsika tsy anjery, mifoaza ianareo zay mitsangana amin'ny dia ampazavanao iza. Io le izy. Ny ao amin'ny maizina no atsangana, ny ao amin'ny maty no ajoro, ny ao amin'ny fahafatesana no velomina. Zany natao fifoazana. Fa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao mbola be ny zanaky ny fifoazana sadasada tahaka an'iza tamin'izay fotoana izay, tahaka ny harain'ny Soalambo. Eto dia mitodika aminao. Ny fiteny moa dia hoe zanaky ny filazantsara. Voambola nampiasainy toby lehibe faharimena io. Ny zanaky ny toby lehibe faharina manontolo dia mampianatra hoe zanaky ny filazantsara. Fa tena ilay filazantsara marina ve no velona ao anatinao. Tena ilay filazantsara marina ve manova ny fiainanao. Ilay filazantsara marina ve no mitaritra anao ka mahatonga anao hijoro amin'ny fahamarinana. Ka hibebaka marina tsy hivelambelany fa tena fomana ahoana. Misy vavaka mahafinaritra be zay nataoko tao izy ho an'izay mahatadidy indrindra ny katekista mpanao an'io. Le vavaka farany amin'ny litorjia. Efa nampianarina ianao, zay ina moa? Efa nampianarinao anay izay sitrakao? Andriamanitra ampy izay ankehitriny, ina ny toyny? Haninona? Handray ny tena ao amin'ny fo madio, dia haninona rehefa avy eo? Mba hiatsara, eontsika aloha, ao ary, mba hiatsara isan'andro zahay amin'iny ty? Ahoana tsara hoe? Raso aloha hoe, avy rendre mandeha. Mba hihatsara isan'andro zahay amin'iny? Ary ny teninao ane no hitiko inay? Atsangano hoe ny tana izay tena miaina izany vavaka farany zany, isa 2-3. Eto amin'ny toby antsika, ataovy ambony moa, isa 2-3.
hoe zaho ray aman-dreny pastora tena iainako hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany zany, ka ny tenin'Andriamanitra zay reko, ny fampianarana zay azoko dia zao ivelomako, iainako, ary mitombo hiatsara isan'andro isan'andro aho fitondran-tena masina, ary zany teny zany no itokiko na amin'ny fiainana amin'inona. Ao ary Tsangano ary ny tanana vitatsika io. 100 taona zay nanaovana an'izay vavak'izay. 4 taona moa zany zao ny FLM. Ny zanaky ny fifoazana ry havana dia zay, velomy ny filazantsara, ka ny filazantsara io ny mamela azy. Ny filazantsara izany no manitsy ny diany, ny filazantsara mampitombo ny finoana ao aminy, ary zany filazantsara izany Kristy, io lay teny tonga nofo no itokiany na amin'ny fiainana na amin'inona. Fa ny zavatra misy dia zao ry havana, tsy manaraka izay lazain'Andriamanitra antsika. Sa ve tsy zay ny mariny? Dia nefa dia samy milaza fa zanaky ny fivoazana. Aza mamita tena, arao zay lazain'Andriamanitra anao, tazomy zay lazain'Andriamanitra anao, aza manao tahaka an'ireto zanak'Israely reto, ka mivadika amin'ny Andriamanitra amin'ny ora farany. Fantatsika tsara ny tantara Mosesy fa rehefa nandeha niakatra izy tany amin'ny tendrombohitra Sinay, tany izy dia inona nataony zanak'Israely farany tao, nanao inona ny afarany teo azy? Nanompo sampy, ary nahavariana tamin'iny dia zao hatramin'ny arona aza resy lahatra ny voaka hoe esory ny kavina sy ny bara sy manao vombokely volamena. Mivadika amin'izany olona. Dia izany koa nanaovana antsoavo ny zanaky ny fifoazana amin'ity androandroany ity. Lazaina fa olon'Andriamanitra nefa dia zao mivadika ianao. Mahery tamin'ny fanokanana ho mpiandry, dia lazaina fa zao hoe eny tompoko. Rehefa tonga ny ora farany, maninona azy tsika? Mivadika amin'i Jesosy. Tafiditra ao anatin'izany koa za pastora. Dia eo amin'ny ordinasionnako dia hoe hitory marina sy madotsika sy misy Clémentine ve? Eny tompoko. Fa vitaina ve zany ry havana? Fa izao eo ambava dia eny tompoko. Fa ny anatin'ny fosiny saina manao inona? Tsy tompoko. Pia tsara velatsy. Jerena ty ivelany dia totrany hoe mahafinaritra. Jerena ty ivelany dia zao mahafatifaty. Tena zanaky ny fiangonana, zanaky ny fifoazana, zanaky ny filazantsara. Fa ny toetra, ny fomba, ny zavatra tao, lavitra ny filazantsara. Milaza aminao ary havana, aitsio ny dianao. Tafiditra ao anatin'izany keo aho. Ity tsy fombafomba ivelany, fa tena inona ty? Fiainana ty ry havana. Ary io no antso ataon'ny Joela eto, ampiverenana indray ny zanak'Andriamanitra reto vahoaka ireto, miverena amin'ny fonareo rehetra. Miverena amin'ny fonareo rehetra. Ajanony ny fifadian-kanina, ny fitomaniana, ny fisaonana, tsy zany no izy, fa ny fo, ny fiainana manontolo, izany natao hoe mibebaka, miverina ho amin'Andriamanitra. Io no antso. Raha mpifandraisina ty amin'ny filazantsara ty resaky ty dia zao. Na Jodasy, na i Petera, dia samy naninona reo ry havana? Samy nivadika tamin'i Jesosy. Samy naninona hoe? Sa ve tsy zay? Fa neny Petera dia zao, rehefa nivadika tamin'i Jesosy izy, dia nanenina izy, ary nenina tao aminy mitarika inona? Fibebahana. Sa ve tsy le sareo filazantsara? Averiko indray mandeha. Na Jodasy na Petera samy nivadika tamin'i Jesosy. Samy nivadika io. Fatatsika tsara ny Petera fa zao nilokaloka nga Petera. Ry Petera, ahoana ianao ty? Inona ny lazany rehefa nitera Jesosy hoe
Ny zanak'olona dia tsy maintsy atolotra eo tanan'ny mpanota, ombona amin'ny hazo fijaliana, ho faty eo alevina ka hitsangana amin'ny andro fahatelo. Inona nambaran'ny Petera? Sanatria aminao zany, raha mbola eto aho. Dia inona ozy izy? Sanatria aminao zany. Navoaka ny aza ilay iny ty. Natao nina ny sofin'ny maliko. Iny kilomba nahavariana e. Ny tenin'i Jesosy dia hoe averenao any amin'ny toerany ninona anao. Fa Jesosy tsy niteny mihitsy hoe Petera, esoreny eny aminao mihitsy, tsy alena aminao intsony. Fa nananaradian'i Jesosy aza Petera, taiza foana ilay sabatra kely. Tao foana iny. Mety fampianarana hafa ndraika amin'ny resahana amin'izany. Fa ny zavatra resahana dia izao, nivadika tamin'i Jesosy izy. Ka rehefa tonga ny fisamborana dia izao ny zavatra nitranga teo. Galilana ianao ty, inona valin'ny Petera? Tsy namany aho. Tsy inona ozy izy aho? Tsy namany aho. Ianao tena izy ka? Nivadika tamin'ny ora farana. Petera mivadibadika. Nanday intelo tsy mahalala an Jesosy. Nefa dia niaraka tamin'i Jesosy andro aman'alina. Nahita ny fahagagana nataony, nandray fampianarana, notoriana ny teny, natao ny famantarana sy ny fahagagana rehetra. Fa rehefa mafy niady, naninona Petera? Eo koa dia mahazo ny zanaky ny fifoazana maro. Mivadika amin'i Jesosy amin'ny ora farana. Tahaka ny reto zanak'Israely reto, niala tamin'i Jehova, nefa nanao fanekena taminy. Olombelona mivadibadika, mamatika an Jesosy amina zavatra faran'izay kely. Za dia milaza aminao ry havana. Za dia milaza aminao. Nareo koa ve mate hiala? Ho any amin'iza moa? Ianao no manana ninona? Tenin'ny fiainana mandrakizay. Za tena milaza aminao. Raha miala amin' Jesosy isika, dia tena miteny aminao aho. Tsa misy na inona antsika ny tena aina eto amin'ity fiainana ity. Fa matetika ny zavatra misy dia izao, zavatra kely, zavatra tsy misy dikany, dia mitaritra ny olona hivadika amin' Jesosy. Fa nafinatra tamin'ny Petera ny fibebahany dia izao, nanenina izy. Ary rehefa nanenina izy, dia naninona rehefa avy eo? Mibebaka izy. Fa ahoana indray ny Jodasy? Ahoana indray ny Jodasy? Ny Jodasy dia izao, nanenina Jodasy. Fa niteraka inona azy ny fanenenana? Famonoan-tena. Modely ve ny Jodasy rehefa? Aza miditra amin'io. Ary inona no nivadian'i Jodasy tamin'i Jesosy? Resaka inona? Resaka inona hoe? Vola. Ny vola sy ny fitiavam-bola, io no nitarika an'i Jodasy niala tao amin'i Kristy. Lazaiko anao zany. Ary jereo ty fialanenina be nataon'i Jesosy tamin'i Jodasy. Nialanenina. Ny anankiray aminareo dia aninona? Amadika. Efa eo amin'ny ora farany amin'ny alakamisy masina. Efa samy miaraka eo. Naverin'i Jesosy. Ny anankiray aminareo dia aninona? Amadika. Ny famontany ny mpianatra. Izao ve zany raby io? Naverin'i Jesosy ihany. Niaraka iray aminareo. Ka zay miaraka manatsoboka inona moa? Ny tanany eo amin'ilay inona? Izy no anenina. Nanontany Jodasy. Izao ve zany raby io? Inona navalin'i Jesosy azy? Voalazanao. Niova ve ny fiainan'i Jodasy ry havana? Niova ve ny fiainan'i Jodasy? Tandremo. Jodasy aneka niaraka tamin'i Jesosy tandritry ny 4 taona. Nandreny fampianarany, niarana ndray taminy fa zao very. Niaraka tamin'i Jesosy, nihinana ny mata sy ny masaka, nandray toroteny, nandray fampianarana fa zao very. Ka sao dia mieritreritra ianao hoe zanaky ny fifoazana dia andeha amin'izao ny fiainako. Azafady. Azafady ry havana.
rehefa tsy mibebaka ianao dia maninona ianao? Very, tsisy resaka eo. Misy fotoana mankatsika tady ho zatra fifoazana zany, tady ho zatra topy, tady ho zatra asa sy fampaherezana miantso anao amin'ny alalan'ity fampianarana ity. Tsy fombafomba ivelana ity fa tena fiainana ity, fiainana ity ry havana. Mampatatra hoe za dia zatra topy, izaho dia zatra asa sy fampaherezana, izaho dia zatra fampianarana, izaho dia zatra toriteny, milaza aminao aho, milaza aminao aho. Tsy zay ity, fa ity dia zao tena fiainana ity, ny fotorotoro, io no izy. Ary izay ny mampiavaka ny toby lehibe farimena. Raha miteny an'izany tsy hoe manindraindra, azafady, fa ny toby koa dia manana atao fanomezam-pahasoavana, zany ny toby. Ka ny mampiavaka ny toby lehibe farimena amin'ireo toby maro samihafa misy dia milaza aminao ny fibebahana. Ary zay ny fampianarany datoroko Tsandry Daniel. Rehefa toriana ny teny, zaraina ny teny dia zao mibebaka ny mpanota fa tsy mikiry biby amin'ny fahotana. Zany angeny izy fa raha mbola mikiry biby amin'ny fahotanao ianao dia milaza aminao ho very ianao ry havana. Tena teneniko an'androany zany. Samba izany ny fampianarana navelan'ny pasteur Koto Daniel. Fantatsika tsara ny tantara tao amin'ny toby lehibe faharimena. Ny zavatra manodidina an'izany faharimena zany, ny fanompoan-tsampy, ny ody ratsy eny hatramin'ny famosaviana aza. Fa rehefa notoriana ny teny, no zaraina ny tenin'Andriamanitra, ny bebaka ny mpanota, ny ala amin'ny ratsy fanaony, fa tsy mikiry biby amin'ny fahotana. Mibeba zany tenenina foana ohatra amin'ny zatra maninona ny zanaka fifoazana. Ny hamantarana heviteniko manokana hozy aho hoe ny hamantarana fa afaka ianao ka tena nibebaka dia ty ihany hitako hatreto. Tonga maharikoriko anao ilay zavatra nataonao. Tonga maninona hoe azafady? Zay ihany ny fijeriko azy ry havana. Tonga maninona hoe? Tena marina zany resako anareo zany. Ny hamantarana fa afaka ianao dia tonga maharikoriko anao lay zavatra. Zay. Fa raha mbola tianao io dia zao hoe mbola tsy afaka ianao fa mba tsy manao inona fotsiny? Mba tsy manao an'ilay izy. Inona ny antony mahatonga amin'ny teny an'izay? Taditinareo ve lay Jesosy lay tao Getsemane? Inona ny vavaka nataon'i Jesosy? Raha io esoro amiko ty inona ty? Ity inona ty hoe? Ity kapoaka ity. Fa zao aoka tsy ny sitrapoko no atao fanenisa. Inona moa no anatin'ilay kapoaka? Raha Jeremia no milaza azy na Isaia dia hozy izy hoe kapoakin'ny fahatany zao tontolo zao. Kapoakan'ny inona hoe? Ary zao lazany azy, kapoaky ny fahatezeran'Andriamanitra, la coupe de la colère. Io ny tao. Fa nataon'i Jesosy inona io raha olona? Nataon'i Jesosy inona io? Lay kapoaky ny fahotany zao tontolo zao, lay kapoaky ny fahatezeran'Andriamanitra, nataon'i Jesosy inona zany raha olona? Nataon'i Jesosy inona zany? Nosotroiny zany. So dia verinao fa moramora aminao ty namonjenanao ty. Lay zanak'Andriamanitra, lay masina, lay marina, lay tsy nahalala ota, ny sotro, ny kapoaky ny fahotany zao tontolo zao. So dia verinareo fa zavatra moramora zany. Veriko indray mandeha. So dia verinao fa zavatra moramora izany ry zanaky ny filazantsara. Lay Andriamanitra marina, lay Andriamanitra masina, lay Andriamanitra
tsy nahalala ota, ilay tsy nanota, ilay tsy tia ota, no ny sotro, ny hinana, ny kapoky ny fahotany zao tontolo zao. Milaza aminao aho fa tsy moramora zany. Ary tena milaza aminao aho, nivingivina Jesosy. Mba lay fisary an-tsaina anga hoe mifona, tsy dia fanao ny mifona ety ambony polipitra fa hanao illustration aho. Tsika mianakavy reo zao samy manana ny zavatra maharikoriko atsika daholo. Sa ve tsy zay e? Ny azo ny vadiko ihany mahalala zao rehefa titry na pastora. Ay. Fa io zavatra maharikoriko anao io, asiana taonao aiza rehefany. Lay zavatra maharikoriko anao, lay mahasadikitika anao, io no asaina sotroinao. Fa milaza aminao aho, io nataony Jesosy, io nataony. Noho ny fitiavana sy ny fitiavananao io, nanao ny tsy fanao izy, ny hinana ny tsy fihinana izy, ny sotro ny tsy fisotro izy, noho ny fitiavananao, mba hahatonga anao hiala tao anatin'izany fota malemy ny fahotana izany, mibebary havana, ialao io. Dia Paul milaza azy, rehefa nisotroiny Jesosy ka tonga tao aminy, dia lasa nanao inona Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana? Lasa inona izy? Tsy hoe lasa mpanota, jereo tsara epistily ho an'ny Filipianina, fa lasa inona Jesosy tonga teo? Tonga inona izy tao amin'ny hazo fijaliana? Lasa ota. Manao dogmatika kely tsika. Tsy hoe lasa mpanota, tsy hoe tonga nanota, fa lasa ota. Ary Andriamanitra tsy mandefitra amin'ny ota, zay napotika azy teo amin'inona? Teo amin'ny hazo fijaliana. Lazaiko anao zany. Ka tsy mandefitra amin'io Andriamanitra fa za tena miteny anao. Satria ny ota potipotehana, ny ota tsy maintsy torotoro, ny ota tsy maintsy mongomongo, ny ota dia tsy maintsy hombona eo amin'ny hazo fijaliana. Ary tsy misy famelan-kelo ka raha tsy misy raha inona? Zany nahafaty an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ka tsy mandefitra aminao amin'io izy. Zay nahafaty an'i Jesosy ry havana. Ary zany ny teolojian'ny Toby Farimena. Ny mpanota hoentiny eo amin'ny hazo fijaliana, hijery hahatsapa zay nataony Jesosy ho azy teo. Mba jereko io hazo fijaliana io. Tsy zanaky ny fifoazana ianao, tsy zanaky ny Toby Farimena, raha tsy manana reto fa hoe inona nataony Jesosy ho ahy teo. Inona nataony Jesosy ho anao teo? Jesosy maty, fa ianao manao inona? Velona. Zany eo takalo. Ka tsy mandefitra amin'ny fahotanao izy. Efa maty izy. Ary ho an'ny olona izay mikiry biby amin'ny fahotana, dia mbola mieritreritra Jesosy fanoroany indray ho hombony eo amin'ny hazo fijaliana. Tsy ahitan'izany ianao ry havana milaza aminao aho. Tsy ahitan'izany tsony ianao teny aminao aho. Andron' Jehova ity androandroany ity. Andron' Jehova mbola mamindra fo, mbola miantra izy, ka milaza hoe stop. Zay ke dikan'ireto loza reto hoe. Misy ihany pastora teolojiana mpampianatra milaza hoe miantso olona koa Andriamanitra amin'ny alalan'ny aretina loza sy ny sisa hoe za tsy dia resy lahatra an'izany loatra, fa izao ny ihany fantatro. Toriana ny teny, zaraina ny sakramenta, atao ny asa sy fampahirezana, ka raha mbola tsy mibebaka ny olona, dia izao azon'Andriamanitra ampiasaina ninona? Ny fiainana hanaovana aminao hoe stop, mijanona. Fa Andriamanitra dia miantso ny mpanota amin'ny alalan'ny inona rery ihany? Ny teniny. Inona ho ny antsony antsika? Io ihany ny antsony antsika. Fa kosa azon'Andriamanitra ampiasaina ny loza voajanahary, ny mosary, ny areto mandringana,
ilazana amin'ny olona hoe aza makany amin'ny lany fa miverena ianao. Miverena. Tahaka antsika miantso hoe miverena io. Fa izy dia hoe miantso anao amin'ny alalan'ny aretina, miantso anao amin'ny alalan'ny mosary, miantso anao amin'ny alalan'ny haitany, horohorontany sy ny sisa. Azon'Andriamanitra ampiasaina ny fiainana hitezana ny mpanota raha mikiry biby amin'inona izy amin'ny fahotany. Zay tena lazaiko anao. Fa tsy hoe miantso anao amin'ny alalan'io izy. Ka iandrinina antsika vao tena iorina. Iandrinina ianao vao tena hibebaka. Iandrinina ianao vao tena hijoro anaraka an' Jesosy hatramin'ny farany. Zava-doza ane zany andron' Jehovah zany ho an'ny mpanota tsy mibebaka. Fa ho an'izay nandray ny filazantsara kosa, andro famonjena, andro fandresena, andro fananganan'Andriamanitra anay. Ka ity fifoazana ty raha olona tena milaza aminao aho. Tsy mba fombafomba ity, fa tena inona ity? Fiainana. Fiainana ity! Fiainana ity! Fa tsy fahafatesana. Fiainana ity! Fananganana ity! Famonjena ity! Ary misaoran'Andriamanitra ianao nandray an'izany asan'ny fifoazana zany. Fa zany zanaky ny fifoazana zany dia tena milaza aminao aho. Maharikoriko azy ny fiainana nahoana teo aloha. Raha misy olona ao amin'ny Kristy, dia olona manao ahoana izy? Efa ninona zavatra taloha e? Efa naninona hoe? Efa lasa ny zavatra taloha. Efa tonga inona io? Vaovao. Zany anga ty fifoazana ty e. Tiako be ny anazavan'i Davida azy ao amin'ny Salamy 2:30. Sambatra ny olona izay voavelany sy voasarona ninona. Sambatra ny olona izay maninona hoe? Dia voasarona ninona. Ny fahotana zany atao ahoana? Fa ny valio e. Ny fahotana atao ahoana? Fa ny heloko atao inona? Zay ena io. Somary mivelatra kely mitodika manokana amin'ireo ataontsika hoe atao moa secte izy ireo dia ohatran'ny hoe manena. Mandeha ataontsika hoe fiangonana zandrina. Amin'ny testamenta taloha dia tena tsy mitovy ny atao hoe heloka sy ny atao hoe fahotana. Tena samihafa io. Raha vao miresaka ota na miresaka fahotana dia zao nature, identité, izany natao hoe ota, izany natao hoe fahotana. Ary io dia ao anatinao ao io no torotorona tamin'inona moa? Ota. Fa ny heloka dia ilay action na ilay zavatra zay atao. Mazava mizanaky ny fifoazana ve zany? Averiko ny mandeha. Raha vao miresaka ota, miresaka fahotana, dia zao nature, identité, ao aminao ao io. Raha mbola mitafy nofo sy ra ianao ao io. Tsy afaka io. Raha tsy tonga ny fasana sy ninona fahafatesana. Fa ny heloka andray dia ilay zavatra atao inona? Ohatra, io fa nijangajanga, io fa nangalatra, io fa nanao kolikoly. Rehefa eny amin'ny fitsarana sa dia ozy ny mpitsara hoe ianao pastora tahina dia nahavita heloka be le zavatra atao. Fa izao anefa ny famatoran'ireo, ny heloka zay ataonao io ny manamarina fa mpaninona ianao. Satria ilay ota ao anatinao io ny manosika anao hanao heloka. Dia Davida ihany no milaza azy, sambatra ny olona izay voavelany voasarona ninona. Le fahotana zany atao inona? Zay ke mibatisa e. Azonareo ve zany? Ianao tsy hoe rehefa vita batisa dia lasa anjely, tsy hoe rehefa vita batisa dia lasa zao sy zao, fa ianao dia mijanona ho mpanota. Fa kosa tsy maintsy ao amin'ny Kristy ianao. Raha tsy ao amin'ny Kristy ny mpanota very mandrakizay. Toriko eto zany. Miala tao amin'ny Jesosy moa ianao ahitanao azy. Miala tao moa ianao ahitanao azy rehefa. Izaho olombelona mpanota ity, vita batisa, tonga zanak'Andriamanitra ao amin'ny Kristy, ary ao amin'ny Kristy no anaromana ny fahotako. Izaho tsy hoe lasa anjely rehefa vita batisa, mpanota foana.
Ary zay ny mahatonga ahy tsy maintsy ho potika sy ho lo ao anatin'ny fasana sy ny fahafatesana. Ary zay nga io ry havany. Rehefa tonga ny fasana sy ny fahafatesana, potehina ny ota, ravaina ny ota, levonina ny ota, ka tsy maintsy alefina ny mpanota. Kanefa mbola aninona indray rehefa avy eo, mbola hitsangana indray amin'ny maty. Sambatra ny olona zay, voavela ninona, voasarona ninona, dia ny heloko indray avela. Ka ny mpanota, dia ao amin'ny litorjiantsika, amin'ny absolution inona no izay manafina ny fahotany tsy fa zay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo avy ary fandahatra isika hoy inantoiny antso ty ataony Joely eto ity mba hahafoy. Tena tenao antsonao ry havana, afoy zo io, tena marina ne zany. Afoy zo io, aza milalao an'io, mahafaty anao io. Misy makolona dia tena tsy mahatsiaro tena, tsy mahalala menatra. Enina dia mpanompon'Andriamanitra aza dia izao, tsy mahalala menatra, milala ota. Inona kay mahatamananao ao anatin'io? Dia mahazo tsirony, tsy mahatsiaro tena, miboritana eo anatrehan'Andriamanitra. Zany ange naso any Adama sy Eva ry havany. Rehefa tsy nanaraka zay nolazain'Andriamanitra, dia naninona izy mivady? Nanao inona izy? Niafina fa tsy nahalala menatra. Nahatako nanienany ve izy? Tsia. Ka dia zany koa nanaovana antsoafo any zanaky ny fifoazana. Mba mahalala menatra ianao fa efa mpanompon'Andriamanitra. Mba mahalala menatra ianao efa nandray ny filazantsara. Mahalala menatra ianao efa nandray an' Jesosy. Ka ozy ianao hoe zay ataoko ihany no ataoko. Azafady tompoko. Zany olona mibebaka zany dia maninona ny fiainany manontolo? Miova. Maninona hoe? Ary io tsy amboamboarina fa tena maninona ianao? Ity ho averiko foana. Na zay zany oetinao moa tsy mampaninona ahy. Raha mbola tsy maharikoriko anao ilay izy, dia mbola tsy inona ianao? Tsy afaka. Dia mako tady eo afanafobetsika ny fidorana vavolombelona sy amin'ny izao dia zao, zao dia zao, zao dia zao, zao dia zao. Amin'izao efa zao, efa zao. Efa zao zao nefa rehefa mandalo ireo mbola tena marina zany. Afoy zo. Asa raha tandreo hoe tantara mahakasika an'ilay vehivavy fanena tamin'i Jesosy taiza moa izy iny? Teo Patsakana ilay Samaritana moa izy iny? Natao ninona ilay sinony teo? Natao ninona ilay sio teo e? Natao ninona? Nilao zany nafoiny. Ary tonga tany an-tanàna izy dia zao nitory ny vaovao mahafaly tamin'ireo mpiray tanàna tamin'ny tao reo. Nafoiny zany. Tsy fomba fanaon'ny vehivavy zany matsaka amin'ny 12 atoandro zany. Fa tonga tany ty vehivavy ty. Nifanena tamin'izy izy. Rehefa mifanena amin'ny Jesosy dia maninona ny fiainana? Miova. Rehefa nandray an' Jesosy, maninona ny fiainana? Miova. Fa tsy hoe zana nandray an' Jesosy, fa mbola ataoko ihany ty, mbola iainako ty, ataoko zao. Azafady tompoko, tsy zany ny fifoazana. Miova ianao, mibebaka ianao, tonga maharikoriko anao lay fiainanao teo aloha. Ary mahafinaritra amin'ity famelan-keloka ity dia zao, ny tena marina amin'ilay famelan-keloka rehefa dia zao hoe rehefa ao amin'ny Kristy ny mpanota ka mibebaka dia zao ny marina amin'ilay famelan-keloka. Esorin'Andriamanitra tao anatin'ny fitadidiny ny zavatra nataonao rehetra. Tena zay andreo ilay famelan-keloka.
ho an'ny mpanota zay mibebaka ao amin'ny Kristy, voasarona ny fahotany, mibebaka izy dia milaza aminao aho. Esorin'Andriamanitra tao anatin'ny fitadidiany, tao amin'ny disque durany tao ny nataonao rehetra. Misy aza miteny hoe ny tena marina mako a, ny devolo no miapanganao ao amin'ny tenanao hoe enao pastora tahina, enao nanao an'izao, nanao an'izao, nanao an'izao, nanao an'izao. Fa izaho efa vovela elo koa eo anatrian'iza. Ny devolo ry havana, tena lazaiko anao ty, tsy manana fahefana intsony hiapanga ny mpanota eo anatrehan'Andriamanitra. Lazaiko anao zany. Fa ny devolo dia zao miapanganao ao amin'ny tenanao, miapanganao ao aminao. Zay nataony Satana. Fa Satana dia tsy afaka hiapanganao intsony eo anatrehan Jesosy. Lazaiko anao zany. Sambatra beka ilay voavela eloka. Satana no mitabataba ao aminao ao hoe izao nataonao, fa ianao dia zao efa afaka voavela heloka eo anatrehan'iza, eo anatrehan'Andriamanitra. Fiainana ity fibebana ity, fiainana ity, aza milala ota, eka, aza manary toky, aza matahotra, aza mitebiteby, aza manana ia. Ary zany mba afatra tiako hozaraina aminao, ho fampaherezana anao amin'ity fampianarana ity. Mbola eo andalam-piazakazahana tsika rehetrarehetra. Atsangana ny tana zay tsy mihazakazaka. Manina daholo tsika mianakavy reo. Dia zao, eo andalam-piazakazahana ianao, ny voalohany dia zao, mifoaza tsara. Ina hoe voalohany? Zay ny afatra voalohany. Ina tsara hoe voalohany? Faharoa, miverena tsara ao amin'ny Kristy. Ina faharoa? Ina faharoa? Aoreny tsara ny fiainam-panahinao. Ina fahatelo? Manovoza hery, aza ketraka, mahereza, tohizo ny dia, aza miemotra. Eka, todika manokana aminareo mpiomana zay atokana amin'ny zoma ho avy zao. Raha mbola misy aho a, dia ataovy mongomongo ninona? Ataovy mongomongo ninona e? Ninona hoe? Resako anareo tamin'ny larobiana izao. Fa raha voatokana miaraka aminao amin'ny zavatra mahavery anao eo ianao, tsy mampatahotra anao milaza an'izany. Mbola misy androany, mbola misy rahampitso, mandoalea, mibebaha, teneny Jesosy, esoro ity. Ianao tsy avelan'ny devolo hipetrapetraka amin'io zany fa milaza aminao. Mbola tsy tary ianao. Fa raha sanatrika voatokana miaraka aminao ao io, dia miteny aminao ao, ho sahirana ianao amin'ny fanaovana ny asa. Tena marina zany. Mbola tsy hatara ary-piomana. Ho antsika efa voatokana koa, mbola afaka mandiny tena, afaka manoka tena mibebaka hoe hanao ana marina ity, fa tena fiainam-pibebana ity, mba hiala ny ota, hiala ny fahalemena. Fa raha voatokana miaraka aminao ao io, milaza aminao ao, ho sahirana ianao. Ho sahirana tsika ry havana. Ka ny antso atao eto dia nantsointsoela hibebaka ny zanak'Israely rehetra. Zareo ngahatra mivady vao, ny zoky olona, ny atim-panaha, ny zaza vao minono, nantsointsoelana inona daholo reo? Hibebaka. Resaka taranaka izany, ny génération. Ary zay ny mampiavaka an'ity filazantsara ity, ity fifoazana toby lehibe faharimena ity, hatramin'ny taranaka faramandimby mandray an' Jesosy daholo. Lay génération, tsy génération Z no tiako resahana eto amin'ny eritreretinareo a, tsy zay ty, fa lay fanilo miampita tahaka ny nataon'ny Joela, nantsoina ny atim-panahy, nantsoina ny vehivavy mampinono, nantsoina hatramin'ny zazakely aza hibebaka, hiverina ho amin'i Jehova tamin'izany fotoana izany. Antso koa zany amahazanaky ny fifoazana antsika mba tena handray an' Jesosy. Ty mba fiteniko manokana ho antsika efa nahazoazo taona, efa lehibe, efa olona mody ozy ny tanora. Ina ho le olo mody, efa hariva ny andro e. Kay
Dia zao ray aman-dreny efa nahazohazo taona, hafaro ny taranakao, tsy ala tao amin'iza. Matetika antsika efa nahazohazo taona dia variana loatra amin'ny lafiny ara-materialy rehefa manafatra io. Tsamba zao nataony Joelety fa nanafatra mihitsy andreo génération taranaka mafana. Hatramin'ny zaza vao minono no tenena hoe mibeba. Miverena amin'ny Kristy, miverena amin'Andriamanitra. Safady. Rehefa nahazohazo taona ny ray aman-dreny indrindra zanaka ny fifoazana dia avorony eo ny taranany sy ny zanany. Ny tanimboly anianina, ny tanimbary anianina, ny kamiô anianina, ny omby anianina, eny hatramin'ny kisoa aza voazaranao. Zany ataontsika ray aman-dreny io. Dia raha sendra miadiady ilay taranany dia miantso pastory zao hoe vita dapasy ampeo fa mitokorotana ny taranako ato. Io zao tamin'ny anankiray zay manaova didy miafina ianao fa sarotra lamina be ilay zanakao. Fa izao teny azahady, za tsy miteny hoe tsy ilaina zany, ilaina zany. Alaminao ny fiainan'ny zanakao. Fa hafary koa ny taranakao hoe aza miala amin'inona. Akoatry ny lafiny ara-materialy, akoatry ny tany, tanimboly, tanimbary, vola, hazo sy ny sisa, tranotrano, dia hafary koa ny zanakao hoe aza miala amin'ny filazantsara. Aza miala amin'inona hoe? Ny filazantsara koa ry havana dia zao lova avela ho an'ny taranaka faramandimby. Ry havana, ny fifoazana dia zao taona ho an'i Jesosy ianao. Io no izy. Mba azo famelan-keloka, tsy hivadika aminy, tsy hatahotra, tsy hitebiteby. Ary zany ny fifoazana marina, tsy fombafomba ivelany, haitraitra na zavatra ty ivelany, azafady. Misy ange zanaky ny fifoazana mipetraka amina trano tsara sy mamirapiratra, fa maninona ilay olona ao? Maty. Misy zanaky ny fifoazana miakanjo tsara, mahafinaritra ty ivelany, fa maninona ilay olona? Maty. Misy zanaky ny fifoazana mandeha fiara tsara tare, mahafinaritra, fa maninona ilay olona? Maty. Misy zanaky ny fifoazana manana vola be amin'ny banky, compte mahafinaritra ery, fa maninona ilay olona? Maty. Dinio tsara io fiainana iainanao io, so hamono anao io. Sa milaza aminao. Ny zanak'Israely koa ry havana dia nanao zava-dehibe an'izany fiainana tao amin'ny tempoly izany. Ka nieritreretan'izy ireo tamin'izay fotoan'izay hoe ny fanatitra io nahazoana famelan-keloka. Nataony sa tsy nataony zany eo amin'ny boky Levitikosy? Nataony zany. Na mpisorona be sy ny sisa hatramin'ny vahoaka. Fa rehefa tonga amin'ny andro ray andro ka tonga Jesosy niditra tao kianjan'ny tempoly, nataon'i Jesosy ina daholo ny zavatra rehetra tao. Noravainy. Vosotra tao daholo ny biby. Inona ty notenenina? Tsy io fanatitra zay ataonareo io, tsy io intsony no mahatonga anareo hiavana amin'Andriamanitra, fa iza? Izaho. Zay inge io ry havana. Ary zay nahatonga hoe tsy maintsy noravaina i Jerosalema. Nirehareha ny zanak'Israely amin'ny tempoly, lalan'ny Mosesy amin'ny mahataraka Abrahama, zanaky ny teny fikasana. Fa nataon'i Jesosy mazava tsara hoe tsy io tempoly ao Jerosalema io, tsy io intsony no mahavita mampiavanareo amin'Andriamanitra, fa ny tenako. Izay fanatitra indray mandeha tsy maninona miverina. Ilay fanatitra atao amin'ny testamenta taloha dia azona verimberina. Fa ilay fanatitra indray mandeha teny Kalvary, indray mandeha tsy maninona iny. Tao amin'ny testamenta taloha. Fa niraisitsika ao amin'ny Kristy zany. Tonga eto amin'ity tempolin'Andriamanitra ity ry havana. Inona ny zavatra hitatsika eto? Inona ny zavatra hitatsika eto ry havana? Ny atondiantsika ty amin'ny tempoly na ty amin'ny toby, handray inona atsika? Handray inona hoe? Jereo nge le toerana andresantsika ny famelan-keloka sy ny fampianarana. Mila inona? Mila inona ry havana? Ataoko pratika vetivety. Mba azafady, tena mba miangavy. Atsangana hoe ny tanana izay efa nahavita trano fonenana azafady. Ato mitovy any antsika. Ataovy ambony moa fa tsy mampaninona ane zany ry havana. Ndry. Dia manao ahoana ianareo mianakavy kely ao amin'ilay trano fonenana vitanareo ao? Manao akory ianareo ao?
Mbala zao moa ny marina e. Manao akory ianareo ao? Dia ono a. Inonga ty e? Ianareo mivady rery. Ino tsara ty a? Ianareo mivady rery nahavitan'io le nanangana anareo tanana io. Savy nisy nanampy ianareo? Dia jereo hoe ianareo mivady rery a nahavitan'io keza be io. Dia nefa itsika mianakavy hanao inona tsika mianakavy reto? Hanao ninona? Iza tsy mahazo hery rehefa tonga eto amin'ny toby? Iza tsy mandray fitahina rehefa tonga eto amin'ny toby? Iza tsy mandray fahasoavana rehefa tonga eto amin'ny toby? Miantso anao Jesosy hanao an'ity asany ity, mibebaka koa ny poketra. Misy dia poketra vy mako. Tena marina an'izany. Ary izao no tena mampalahelo manahirana amin'ity asan'ny fiangonana ity. Rehefa raharahan'izao tontolo izao, maninona ny zanaky ny fifoazana? Mba avalio mo reny fanontaniako azafady. Rehefa raharahan'izao tontolo izao, maninona ny zanaky ny fifoazana? Fa rehefa raharahan'Andriamanitra, manao akory ny zanaky ny fifoazana? Dia nisy fampianarana zay ato maly manafinaritra ahy. Rehefa jereo zay le vola ariary zato dia sary fiangonana no eo. Dia ozy ny olona hoe volan'inona ny ariary zato, volan'isa? Dia hoe vola ny fiangonana. Zany ane dia tena zavatra tena tsy azo ekena ry havana. Tena milaza aminao. Mba jereo mo ny fahasoavana azonao tamin'ity Jesosy ity. Fa ny zavatra bardy mampalahelo be dia be ny lasa miala amin'ilay fahasoavan'Andriamanitra. Te angavy anao a. Zany fifoazana mibebaka zany a. Tsy ny saina ihany, tsy ny fo, tsy ny vatatena, fa hatramin'ny fananana rehetra koa maninona daholo ry havana? Hatramin'ny fananana maninona daholo e? Mibebaka. Fa tsy hoe ny tenanao no atolotrao, fa ny fanananao tsy atolotrao. Azafady, tsy zanaky ny fifoazana zany. Mbola fifoazana sadasada. Fa rehefa an Jesosy, dia an Jesosy manao ahoantsika? Manontolo. Ka isiezaka manko androany hitako amin'ny programato. Raha mba ny mety amiko, tsy ny mety amiko moa no atao fa mba faniriana hoe andao rangaha atao miariary ty rezaka ho an'ny fifoazana androany tia. Tena zay zao ny any tiako. Tonia moa tsy fantatra efa nanapa-kevitra amin'ny birao eto. Tena marina zany. Aleo iariary eo. Tsy hoe zay tiako no atao a. Fa rehefa nizany raha ko nifonofo anaty vitrine ato dia ohatrany hoe fa raha asan'Andriamanitra zany no atao, asan'ny fiangonana, fa nitarana n'ity toerana ity, ka tena zanaky ny fifoazana ianao, mahafoy ianao tahaka ny nataon'Andriamanitra. Inona moa nataon'Andriamanitra rehefa nanolotra izy? Le manahoana ny azy ny natolon'ny raha olona? Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Nataon'inona le zanany? Nataon'inona hoe le zanany? Nomeny, natolony, nafoiny. Sao dia natakalo le zanany? Sao dia nosanday le zanany? Fitiavana mahafoy zany nen'Andriamanitra. Lazaiko anao zany. Fitiavana manolotra, fitiavana mizara, fitiavana manome, izany nen'Andriamanitsika. Zany ny azy. Fa ny antsika olombelona, fitiavana miazona, fitiavana mamikitra, fitiavana mamina ho an'ny tena. Zany ny antsika olombelona mpanota. Fa nen'Andriamanitra dia fitiavana mizara, manolotra, manome. Zany nen'Andriamanitra ry havana. Ka isezaka eto androany ho an'izao trano fonenana izao. Izao trano fonenantsika e. Satria monina eto sika, manovy hery eto, fiainantsika ty. Raha tena foa marina ianao ka nandray an Jesosy, ka tena tian'Andriamanitra, mahinona antsika ry havana? Mahafoy. Ka dia atolory zay ataonao amin'ity androany ity. Indrindra ho fanitarana izao trano fonenana zay, ionenantsika mianakavy, anovozantsika hery, ary indrindra anovozantsika aina amin'izao fampianarana izao. Ho an'Andriamanitra iray ny voninahitra izay fazy hatramin'ny taloha indrindra, ka mbola ho azy maharitra mandrakizay. Amen.
ivavaka isika rehetra. Misaotra anao zay Andriamanitra raisy zanaka ny fanahy masinao. Nomenao anay ny teninao tamin'ity maraina ity. Notoriana eto ny teninao no zaraina teto. Fa ny fifoazana marina dia fotorotoro, mankahala ny ota, tonga maharikoriko anay. Ny fiainanay taloha tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ary tsy te hiverina amin'izany intsony zahay. Misaotra noho ny ampaminany Joela, nanao antso amin'ny fibebahana ho an'ny vahoakanao Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Ka nasainy niverina daholo ny olona rehetra, ny atim-panahy, ny tanora, ny reny mampinono, ny zaza minono, mba tena iorina tsara ao aminao. Izany koa no afatra nomenao anay, fa tsy fombafomba ivelany ty fa tena fiainana. Ary nampianarinao anay tamin'ny alalan'ny ray aman-dreninay pastora Rakotomandry Daniel, ny amin'izany fibebahana marina izany, maharikoriko ny ota, mankahala ny fahotana. Reto ary ny zanaky ny fifoazana, zanaky ny filazantsara. Nandre ny afatra avy aminao tamin'ity androany ity, ary mbola hiteny amin'ny mpanomponao amin'ny alalan'ny toroteny rehefa avy eo, mitenena aminay Jesosy araka ny fombanao. Mangataka sofina mahay miaino, saina mahay mitadidy, ary fo mahay mandraisy mitahiry an'izany fampianarana izany, ka dia ny teninao marina tokoa ny tokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Ny anaran'i Jesosy, amen. Ataontsika ny laharan-kira faha-empolo sy efajato, ny andininy voalohany ihany dia mampandroso ny mpilaza raharaha avy eto an-toerana.